Rehefa nazavaina teto amin'ny pejy selon la Bible ny antony mahatonga ny firenetsika, mahatonga ny fiarahamonina malagasy ho à terre tahaka izao, anaty obscurité, anaty insécurité, anaty ny zavatra izay selon la Bible rehetra manapaka sy manjaka avokoa eto amin'ny firenena. De rehefa nazavaina izay zavatra izay de mampalahelo fa tsy miady maître mihitsy isika malagasy, tsy manaiky mihitsy ny ho responsable ny amin'ny fantatrantsika sy ny fampitehana misy eto amin'ny firenena. Averiko indray hoe mampalahelo fa tsy miady maître mihitsy, tsy manaiky mihitsy isika fa hoe mpanota ary responsable ny amin'ny zavatra misy ankehitr'io. Zao anefa selon la Bible Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy efa haitsika rehetra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika fa ny zavatra misy na de efa ambara sy azavaina amin'ny antsipriany zao selon la Bible fa ny antony fampitehana misy eto amin'ny firenena ara-tsaina, ara-panahy, ara-nofo, ara-toekarena, ara-tsosialy sy izay afaka ilazantsika azy amin'ny fanitsy amin'izany, ny antony izany rehetrarehetra izany dia ny tsy fanajantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Surtout isika milaza fa mpivavaka, milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa feno fanahy masina, afarana daholo ny karazana profeta be da be avy any ivelany, antsapiderana presque tous les week-end, fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo, apahafolo-karena, mitohy zany atao daholo. De rehefa nazavaintsika hoe ity firenena ity manaja azy amin'ny molotra fa ny fony kosa lavitry ny filazoantsara, hitanao eto daholo. De rehefa nazavaina selon la Bible izany rehetrarehetra izany de tsy manaiky mihitsy isika tsy miady maître fa mpanota. Zany hoe mifanohatra tanteraka amin'ity Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy ity hoe raha tokony hiaiky ny fahotantsika zany isika de ny zavatra misy de ampangaina ny hazo fijaliana. Zany hoe mialatsiny tena ty hoe toy ny hoe vetavetaina mihitsy satria ilay hazo fijaliana mihitsy indray no accusena, Jesosy Kristy mihitsy indray no accusena fa hoe depuis nidiran'izany fivavahana izany teto amin'ny firenena de mahantra ny malagasy fanjanahana ny tao ambadiky izany fivavahana izany sy ny toy zany hoe ny accusation rehetra dia azera amin'ny mpamonjy, azera amin'ny filazoantsara, azera amin'ny Jesosy Kristy. Za mahita fa normal ihany izao fampitehana sy fahantrana izao, ary izay le hoe lasa normal izay anormal lasa normal izay ny tena tiako ambara amintsika de hoe efa misy fanahy esprit en démonie mamatotra ny firenena malagasy, tena hoe manandevo mangeja mihitsy, ary efa tena miditra ny amin'ny fakany mihitsy izay fanandevozana izay. Le resaka hoe fanandevozana de andevonota fa tsy resaka esclave, tsy dirako le resaka hoe exploitation politique sy notra zany fa andevoziny ota tena mahazo faka hatrany zay zavatra zay. Tsy hoe diso fanantenana na hoe kivy fa raha kivy tsy nizara tetsoiny fa ny par rapport amin'ny mahazanak'Andriamanitra no izarako amintsika hoe andao hibebaka, tsy misy afa-tsy raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Any la clé an'ny délivrance ho an'izao firenena izao. Zay no mba afatrapitako antsika. Ilariko soa antsika rehetra ihany koa de samita in'Andriamanitra.